Ny tetikasa Fiberia dia tetikasa anankiray ao anatin'ny fandaharana zaza toanan'ny vondrona Eoropeana vola dia misehatra amin'ny resaka famokarana lalam-piariana azo fandrehatra io tetikasa io ny asa nanomboka tamin'ny taona 2014 dia tapitra amin'ny taona 2014 ity izany. Raha ny vokatra azo aloha mihoatra ny tanjona napetraka dia saikitratra zay tanjona zay, saikitratra zay tanjona zay. Nefa raha dinihana indray amin'ny ankapobeny amin'ny zava-misy mihitsy ny eto Antananarivo amin'izany hoe famokarana azo fandrehatra sy filana azo fandrehatra dia hita hoe kely ihany ny anjara birikinetiny tetikasa mba hisahana an'izay. Dia zay ilay anaovana an'izy hoe fifanomezan-tanana amin'ny mpiara-monina antoka rehetrarehetra indrindrindrindra miaraka amin'ny fanjakana no ahafahana mitondra vahaolana maharitra mahakasika an'io azo fandrehatra io. Izany nefa tsy midika hoe nentina dia tena hita ny vokatra azo tamin'ilay izy, tena hita ny vokatra azo tamin'ilay izy fa mbola misy ny ezaka tokony hotohizana zany ao aorianan'izao. Ny filana charbon ohatra eto Antananarivo dia 230 000 tonnes par an, 230 000 tonnes par an. Ny famokarana charbon, ny tahany vokatra charbon zany raha ohatra ka hoe mandoro hazo 100 kilao ohatra ny mpanao charbon anankiray raha amin'ny fomba mahazatra dia mamokatra charbon 10 kilao izy raha mandoro hazo 100 kilao. Fa raha ohatra ka mampiasa teknikanao tsara iny izy dia azo ny doblena zay vokatra zay, afaka mahazo hatramin'ny 20 kilao izy. Dia eritrereto amin'izay hoe ohatrohatry ny ahoana zany ny filana amin'ny resaka fitrandrahan'ala mba ahafahana misahana ny filantsika eto Antananarivo amin'ny resaka ohatran'izy fanatsarana zay. Ilay fanatsarana lafiny ara-teknika ilay izy, lafiny ara-teknika ilay izy, tena samihafa be mihitsy ny amin'ny famokarana charbon mahazatra. Ilay manao an'ilay charbon mahazatra combustion kokoa no ataony, zany hoe ohatran'ny hoe dorana ilay hazo dia mahazo an'ilay arina izy. Fa le hoe carbonisation zany tsisy hoe tena hoe atao hoe miotrika zany ny fandrahoana an'ilay charbon. Dia samihafa be mihitsy zany avy eo ny vokatra azo, mateza kokoa ilay charbon noatsaraina, mateza kokoa izy fa ro manarakaraka an'izay ambony kokoa ny vokatra azontsika aminazy io dia zay zany ny tombony azo rehefa avy eo. Fa misy teknika be dia be ilay izy dia raha ohatra ka hoe omeko tsipiriany mety somary lalindaልና kely ilay izy dia mety zay mihitsy zany ny andraikitry ny fanjakana mijery amin'izao hoe inona ny mety source d'énergie hafa azo développer. Ny zavatra tsara ho fantatritsika fotsiny dia zao hoe tena mihabetsaka isan-taona ny filana amin'ilay azo fandrehatra, dia mihabetsaka isan-taona koa ny pression amin'ny ala manodidina an'Antananarivo. Dia zany zavatra rehetrarehetra zany tsy maintsy hitadiavana vahaolana, tsy hoe miala amin'ny famokarana azo fandrehatra ny vahaolana fa mitady source d'énergie hafa mba ahafahana mameno an'ilay azo fandrehatra zany ka hampihena an'ilay vesatra amin'ny tontolo iainana.